vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo voafatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety izy mba asitrana faly miarahaba sy manonona ny fiatanan'ny tompo ho amintsika tsirairay aby ao anatin'ny tokantrano andray izay manaraka tsy tapaka n'izao fitoambavaka lehibe sy goavana izao rehefa malala ny fitoambavaka tahaka izao dia tena manandanja ary masoa ny ara-panahinao atonga anao miamitombo hery ary atonga anao ihany koa tena hoe manomana ny fiainana mandrakizay ianao satria ho avy tsy ho ela ny tombo Jesosy izany androany dia tiako tena iaina tsara mihitsy ianao anatina fitoambavaka izay ho ataontsika eto amin'ity tokantrano ity ary ho antsika manaraka n'ity vata fahita lavitra ity izany fantatro fa manatrika ny tompo androany ary resy lahatra ihany koa fa amin'ny fotoantsika miantso an'ny tompo dia miaino antsika izy ary naiza iangonan'ny olona roa na telo amin'ny anarako izy izy lazain'ny tenin'Andriamanitra dia tsy aizan'ny tompo fa eo ampovoany izy izany anao hira anankiray mafinaritra be tsika ho ataontsika le hira hoe misaorany Jehovah rehefa anahiko ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anara-masina homentsika zany amezantsika voninahitra an'Andriamanitra saintsaino nera lasanabavy hoe reso maro be zay nataon'ny tompo taminao ary ireo fiarovana zay nataon'Andriamanitra taminao izany dia mendrika isaorana sy amezana voninahitra ny tompo amin'ity anio ity izany da ho ataontsika izay izay saorany Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anara-masina isa aura ani Jehovah refanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina misaora ani Jehovah refanahiko ny fitahiny rehetra dia olona zay tsika manao hoe izay mamela ny eloko rehetra izay mamela ny eloka rehetra zay manasitrana miaretinao rehetra izay mitondra famonjena feno anao Alleluia izay mamela ny eloko rehetra izay mamela ny eloka rehetra zay manasitrana miaretinao rehetra izay mitondra famonjena feno anao Alleluia tiako ame voninahitra ny tompo foana ianao anatin'izany ery zany dia ho averintsika indray mandeha ihany manao hoe misaora ny Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anara-masina
lehibe Jehovah ary mendrika ho teraina somemboninahitra izy. Ani Jehovah zay fanahiko zato anatiko misaorany anarany masina isa aura ani Jehovah ry fanahiko Yazame siadinuna nifitaye nire Isay mamela elukaure Zay manasitrana ny aretinao rehetra Izay mitondra famonjena feno anao Haleluya Dia olazaintsika manao hoe famonjena feno anao Famonjena feno anao Famonjena feno anao Izay mamelany elokao Zay manasitrana ny aretinao rehetra Izay mitondra famonjena feno anao Haleluya Manasanao ahitsangana ao anatin'ny tokantrano androany ivavaka tsika amin'ity anio ity saintsainy raha lasa anabavy malala fa ianao io dia tena tian'ny tompo Jesosy ary za resy lahatra fa nanavaka anao ny tompo tao anatin'ity karazana zavatra nitranga sy niseho teto amin'ity firenena zay misy atsika ity ny mafinaritra ny zavatra mety manjohan'ny olona zao tontolo zao dia tsy manjohanao zany ary tsy mahazo anao satria ny antony manana Andriamanitra velona ianao ary manana Andriamanitra lehibe sy goavana afaka niaro anao sy nitanao mety io izy ianao hoe zay ne pasteur tena mbola ao anatin'ny ady ary za dia tena miteny ianao mila mahatoky an'Andriamanitra ianao dia Andriamanitra ny manisoa anao ary mila mazoto mitady an'Andriamanitra ianao dia omen'Andriamanitra anao ihany koa zay rehetra irin'ny fonao sy ilainao vavakantsika androany ndao isotra ny tombo fotsiny aloha ndao tsy monomonina nde tsy ametsiny an'Andriamanitra ndao ame voninahitra an'Andriamanitra isika androany ny amre soa marobe ny amre fitahina ny amre fahagagana zay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao ray ianao no menay voninahitra ianao no derainay ianao no ankalazainay tsapanay Andriamanitra rainay va tena nisoanay ianao Andriamanitra maro ny olona menao anatina fitaintaina na alahelo menao anatina tebiteby tompo Andriamanitra tsy malala akory hoe inona ny tokony atao zay kosa nefa ny Jesosy dia tena navanao manokana mihitsy ary dia tena menao saina matsilo menao saina manana fatakarana mitodoa amin'ny famponanao zany mahatonga anay Andriamanitra rainay tsara indrindra tahinao zany mahatonga anay miaina amin'ny fahasoavanao tompo Andriamanitra isan'andro dia renay mihitsy Andriamanitra fa manisoa anay sy mitahanay ianao Andriamanitra joreto zay androany tena anambara amin'ny fahatsaranao Jehovah Andriamanitra zany mahatonga anay manome voninahitra anao tompo Andriamanitra tsapako fa reso rehetra zay nataonao teo amin'ny fiainako
ireo zavatra nataonao teo amin'ny ankohona tao anatin'ny tokantrano, ny fiarovanao ny vady aman-janako, ny fiarovanao anay Tompo dia tena fitahina ho anay daholo zany rehetrarehetra zany. Soran'Andriamanitra ny amin'ny fiarovan'Andriamanitra an'ireo ankohonanao reo, tsy mahay miaro an'ireo ianao fa Andriamanitra ny niaro an'ireo, Andriamanitra ny nanisoa an'ireo, Andriamanitra ny natonga anazy tahaka izao mbola velonaina tahaka izao. Noho izany misoran'Andriamanitra na dia mbola matory ara ny ankohonanao, mendrika isorana izy, mendrika isoran'Andriamanitra androany noho ny fiarovany an'ireo ankohonanao reo. Andriamanitra o tsapako Jesosy fa mitany ankohonako ianao, o Jehovah Andriamanitra misaotra anao ny amin'ny fahasoavana marobe izay nataonao ho an'ireto rahalasy anabavy reto ihany koa ao anatin'ny tokantrano. Tompo Andriamanitra, matoy izy mbola velonaina tahaka izao, matoy izy mbola tafajoro tahaka izao, matoy mbola mihinana sy mitavy, dia fitahiana avy aminao zany Andriamanitra renay tsara indrindra. Na dia teo aza Jesosy ny fisainana maha-olombelona izay mety hoe nikarakarana amin'ny fiainana, mampatsara amin'ny fiainana, tsy noho ny amin'ny herinayna noho ny amin'ny tanjakay no nazahoanay ireo fitahiana marobe Jesosy, fa avy aminao daholo zany. Noho izany isaoranay ianao Andriamanitra renay tsara indrindra. Makasitraka Tompo, masiny ianao Jehovah Tompo maro, va maneran'izao tontolo izao tsisy hery matohitra anao. Makasitraka Jesosy ny amin'ny fahasoavana, ny amin'ny fanambina, ny amin'ny fitahiana, ny amin'ny fikarakaranao anay. Sotra Jesosy eo, makasitraka Jesosy, sotra Tompo Andriamanitra, makasitraka Jesosy. Dia ho lazaintsika hoe masina ianao. Raha azonao atao dia asan-drato ny tananao dia rao ny Tompo mbe voninahitra izy. Masina ianao Andriamanitra, masina ianao Andriamanitra, tsy misy ny toana. Akoresy lahatra amin'ny fonao ray manontolo ianao fa masina Jehovah Andriamanitra. Masina ianao, masina ianao Tompo, masina ianao, masina ianao Andriamanitra, kumisandra dayanao. Famaneran'izao tontolo izao, sisy hery matohitranao, miankukeo anaty anao, famasiny anao, fachamizay kaumandrakizay, siniyuvarani yerinao, zavaboary rehetra manaky anao, famasiny anao. Dia ho lazaintsika ihany hoe masina ianao Tompo. Masina simisiri tuana masinyana laza hoe masina ianao, masinyana masinyana
Diana. Famandera izao tontolo izao. Famandera izao tontolo izao. Sisi eri matu ichanao. Miakuchewa na chianao. Famasinyanao. Kachamizai kau majakizai. Sibiuvarani heinao. Sababari de chamana kianao. Famasinyanao. Si tu uviana. Sababari de chamana kianao. Amen. Ny Baiboly dia milaza mazava tsara manao hoe aoka ho masina ianareo satria masina aho. Tsarovy ry rahalasy anabavy malala ao anatin'ny tokantrano fa Andriamanitra melohany anaovany fahagagana eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray sy melohany hitahin'Andriamanitra ny olona anankiray dia tsy maintsy miroso ao anatin'izay atao hoe fanamasinana tena izay ny olona anankiray. Zay natonga ny Andriamanitra nilaza tamin'ny Joshua manao hoe lazao amin'ny zanak'Israely ozy izy mba hanamasy tena izy, manamasina ny tenanareo ozy izy, fa raha-pitso toy izao dia hanao fahagagana eo aminareo Jehovah. Za resy lahatra tsy miandry raha-pitso fa ombadika ty fanamasina tena zay ataonao ity dia afaka ny hanao fahagagana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ho tanteraka aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Vavaka tsika androany, atao vavaka, miainga avao anatin'ny fonao mihitsy androany. Tenenin'ny Tompo hoe hoamasiniko ny tenako Tompo hoe ny foko, ny fisainako, ny fijery masoko momba rehetra dia hoamasiniko zany. Vavaka tsika androany. Rainay tsara indrindro, reto izay manamasina ny tenanay eto anatrehanao. Satria fantatray Tompo fa melohany anaovanao zavatra eo amin'ny fiainanay dia mijery ny fanamasina tenanay ianao. Noho izany androany Tompo Andriamanitra manamasina ny tenanay izahay ao anatin'ity anio zay atrehanay ity ao anatin'izao fotoam-bavaka izao dia manamasina ny foko Tompo relotoloto rehetra, rehefa pentimpentenana rehetra ary zay tsy nambolen'ny tananao Andriamanitra ao anatinay ao dia aoka iongotra izany. Jehovah Andriamanitra manantona anao zahay, manantona ilay seza fiandriana misy fahasoavana izahay, manamasina ny tenanay eo anatrehanao Jehovah Andriamanitra rainay. Ity Tompo Andriamanitra manamasina ny foko, manamasina ny tena, rehefa pentimpentenana rehetra sy izay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao androany Tompo dia angatahana ifamindrapo avy aminao zany. Andriamanitra ny fiainanay dia tiana hifamatotra aminao ary tsy tiana hiselanelana Tompo na dia ray milimetra mony tsara Tompo Andriamanitra ny amin'ny fifandraisanay aminao. Jehovah reto izay androany ao anatin'ity fotoam-bavaka anio ity manamasy tena eto anatrehanao. Fantatro Tompo Andriamanitra fo ambadika ny fanamasina tenanay dia hanao zava mahagaga eo amin'ny fiainanay ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. No itolomanay ambavaka androany Tompo Andriamanitra diovy amin'ny rahanao zay mangatany rany Jesosy ikorina ao anatin'ny fonao, anala andray karazana fampentimpentenana diovy androany amin'ny alalan'ny rany Jesosy Kristy ny tenanao Andriamanitra ny rahanao androany ho angatanay na dia ao anatin'izao marainy vaovao izao ary Andriamanitra ray zay ao anatin'ity ariva ity dia mangataka ny rahanao zay Andriamanitra rainay. Tompo mila ny rahanao zahay aoka ikorina ao anatinay izany. Ny teninao dia milaza Andriamanitra fa raha tsisy raha latsaka tsisy famelan-kelo ka Tompo ianao ny aoka iasa, ianao ny aoka iasa Andriamanitra ray. Misaotra Jesosy, manangana eo ambony avony ianao Andriamanitra rainay. Resy lahatra Tompo fa ao anatin'ny fanamasina tena zay ataonay, anangana ny ara-panahinay ianao, anangana ny fiainanay ianao, ny mombanay rehetra manangana an'izany ianao Andriamanitra rainay.
noho ny fanamasina teny izay ataonay androany tompo. Raha iso izay Jesosy, raha iso izay tompo, aoka ho tonga olom-baovao isa-maraina tompo, isan'andro aoka olom-baovao foana izahay tompo. Mendrika eo anatrehanao ny toetranay, ny fitondratenanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Misaotra Jesosy. Mani fanay reulana mampaoriny foko ferevitra tao anatiny aizina seo ianao mitoetra ny lako Yalaelu umani bani falai Sheulana mampauri nifuku Ferevisha lawanati azina Seyana mitwecha manangana eo ambony avona eo ambony avona mampetsua tsy wazerani tafi eo atratrany watsapatila erive Yamanishu manuaisula Deu aversika ho am'fotsika rehetra zany androany. Raha iderany tompo ianao eo anatin'ny fonao mihitsy androany loharana. Tena aoka nana fotorotoro ianao amin'ny voninahitra an'Andriamanitra androany. Aoka tena ideran'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra ianao sy amin'ny voninahitra azy. Anangana ny fiainanao ny tompo ary anovany tantaram-piainanao izy raha lasiana vavy. Yala elo manimba ny fanahy. Yala elo no manimba ny fanahy. Sheulana mampauri ny fo Ferevisha lawanati azina Seyana mitwecha nilaku Yalaelu umani bani fanahi Sheulana mampauri ni fuku Ferevisha lawanati azina Seyana mitwecha nilaku Lazawe manangana Ewa mboni yavo Mampechua Siwazena nitafit Ewa shashane Watsapat vilai Erive Yamanishu manuaisula manangana lewambuni afo mampitulwa siwazena nitafit sewashatane wasapatila erive Yamanishu manuaisula Yandremansu manuaisula Yamanishu manuaisula Yamanishu manuaisula
dia anao alelo mafy be antsika ho an'Andriamanitra. Aiza matahotra fa ny tompo momba anao ary matoky fa velona ny Jehovah Andriamanitra izay miaraka aminao. Ny Baiboly dia milaza manao izay matoky tokoa dia ho be fitahina. Mila matoky ianao anatin'ny fiarana amin'ny tompo ao anatin'izao famponan'Andriamanitra izao. Iroso anatin'ny fandaharana manarakatsika dia ny afatro ny tompo amin'ity anio ity zany mbola be da be mivavaka zay ho atao eo rehefa aveo tiako hanana faharetana hatramin'ny farany ianao amin'ity anio ity tehakitsika ho voninahitr'Andriamanitra tompoko. Eny ary tompoko. Andao anao hira anankiray ihany aloha tsika mba ahafahantsika manandratra an'Andriamanitra. Ataontsika le hira mahafinaritra be manao hoe ianao ny laiko ianao ny rin'ny foko. Ataontsika izay ry zay dia hivavaka ho an'ny afatry ny tompontsika ao aorianan'izay dia andray fampianarana. Dahoary. Toetreo mandrakizay toetreo mandrakizay nenanao ny fiainako nenanao ny fiainako andrianao afasakaizanao andrianao afasakaizanao ianao no faniriko ianao no fanizy tokana tsy mafo tsisy afaka ny toeranao tsisy afaka ny toeranao sy aromeny afo-pitiavanao toujours ilanao etoao anilana tsika rehetra hiaran'andra-tanana dia ilaza hoe ianao ny laiky tompo ianao ianao izy ny fogo ianao tario ahitanao ilanao zay tompo ngetaetanao zay ary te hitoetra eo mifanatrianao te hitoetra eo aninanao iaino tsara dia aiza manandratra aminao eo nenanao ny fiainako andrianao afasakaizanao ianao no fanizy tokana tsy mafo tsisy afaka ny
Felantsika andeha ny feokira sandratony tananao dia ataontsika vavaka zany hira izany manao hoe mila anao ndray zay tompo amin'ity an'io ty hitaridalana anay amin'ny alala amin'ny teninao zay tena mila ny tompo atao anatin'ny tokantrano ato a nisa mpianakaviana sy nisa tokantrano samy mivavaka mangatany tenin'Andriamanitra ndray zay ifampizarantsika amin'ity an'io ty mila anao zay tompo tena mila anao zay mila teninao zay ianao no ilainay mandritra amin'ity tontolo andro ity ianao no ilaina hitaridalana anay amin'ny alala amin'ny teninao tompo mila amin'ny teninao zay zay ahafahanay mahafantatra Andriamanitra ny amin'ny tokony ho ataonay lalana tokony hizoranay nreto ny mpanomponao nreto ny isam-pianakaviana miandrandranao ary milaza eo amin'ny vavany milaza avy amin'ny fony manandratra ny fony eo anatrianao zay miteny manao hoe mila anao zay ianao ny irinay tompo ianao no tena andrandrainay ao anatin'izao fotoana izao ianao no derainay ary ianao no anokatra ny masom-pananay amin'ny alala amin'ny teninao Andriamanitra mitenena tompo mitenena aminay tsiraray avy tario amin'ny alala amin'ny teninao zay sokafiny masom-panany tsiraray avy fa mila anao zay mila anao zay mila anao zay etesika nisany andeniny a sandraty any ny tananao dia masika le tsika rehetra hiarahira manao hoe ianao ny laikio sorana tompo a zay fanandratana sy fiderana nataontsika izay a samy mahazo ny terana dia andao andray ny afatra ny tompontsika amin'ity a maraindraina ity na amin'izao takatakariva zay ahafahanao a miara-mivavaka aminay a izao na moa ny antony mahatonga antsika somary nilomano tao anatiny zay fanandratana an'Andriamanitra izay ho amin'izay indrindra ny fampianarana amin'ity a maraindraina ity a na amin'izao ora zay ahafahanao a miaraka aminay ao anatin'ity fotoam-bavaka ity a izao misy ten'Andriamanitra iangatsika atao amin'ny jaonina voalohany a jaonina voalohany toko fahatelo dia eo amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa ny anaran'i Jesosy no makina ny teny manao hoe endre manao ahoana ny fitiavana naseho an'ny ray antsika dia ny antsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa isika koa noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy mahalala azy izy ry malala ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika nefa tsy mbola naseho antsika izay toentsika rahatr'izay fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika
fa ho hitatsika izy dia izay tena endriny tokoa. Raha somary omena loha hevitra ity fampianarana androany ity a, dia resakitsika ny amin'ny hoe ohatry ny ahoana ny tombam-bidy a ametrahanao an'Andriamanitra, na ohatry ny ahoana ny tombam-bidy n'Andriamanitra aminao manokana. Aiza ho aiza ny toerana ametrahanao an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Fa eto amin'ity janona voalohany toko fahatelo ity izy a dia miresaka ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Haitsika tsara ny janona toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo izay milaza manao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao nomeny ny zanan'lahy tokana mba tsy hisy ho very izay rehetra mino azy fahanana ny fiainana mandrakizay. Raha zavaina amin'ny teny hafa dia hoe tian'Andriamanitra loatra izao tontolo izao dia nomeny ny zanan'lahy tokana ho faty hamonjy izao tontolo izao ny amin'ny fahotana mba tsy hisy ho very izay rehetra mino azy fahanana fiainana mandrakizay. Ry havana malala, tena tiako hifantoka tsara ianao amin'ity fampianarana androany ity a, mba halalanao hoe aiza ho aiza ny toerana misy anao amin'ny maha-kristianina anao, aiza ho aiza ny tena toerana misy anao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao. Ainao ny ve manompo an'Andriamanitra sa tsy ainao? Fa raha tsy ainao ny manompo an'Andriamanitra amin'ny fotoana izay omen'Andriamanitra anao dia hisasatra foantsika. Dia ohatrany hoe raha jereny ety amin'ny endrika ivelany dia hoe tena mpivavaka marina ireny, fa ny tena marina na tsy tena ahitana an'izay vo mahazanak'Andriamanitra izay. Iresakitsika momba ny fijerentsika na ny fandaminantsika ny fotoana eo am-pelantanantsika io. Ohatry ny ahoana ny fomba hanompotsika an'Andriamanitra amin'ilay fotoana nomen'Andriamanitra antsika. Hijery tantarana mpanompon'Andriamanitra anankiroa tsika androany a, ny tantaran'i Davida dia ny tantaran'i Daniel. Raha tonga dia ho bangotsika tokana ny fiainan'ireo mpanompon'Andriamanitra eo izay tena haitsika loatra, ary hatramin'ny sekoly alahady ny sekoly sabata dia mahay an'izany, indrindra moa fa ny lehibe izay fananompo an'Andriamanitra amin'ny taonany maro. Rehefa miresaka an'izany Davida izany tsika dia miara-mahay ny tantara antsika hoe mpiandro io reneny ny aingan'i Davida, fa miara-mamaly tsika hoe inona ny hafarany, lasa mpanjakan'i Israely. Dia ohatrany mahafinaritra menao an'izany dia maro amintsika ny maniry fiainana hoe za ihany koa amin'izao toerana misy azao na dia mbola tsotsotra ary ny toerana misy andra ihany ro goavana ho lehibe, anana ny maizy azy, anana ny toerana izay tena toeram-boninahitra tokoa izay ametrahan'Andriamanitra. Dia toy izany nofonofontsika sy ny etaetantsika. Resaka indray tsika ny amin'ny Daniel, izany Daniel izany hoe baby tamin'ny Babilôna, kanefa noho ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy dia tonga mpanolontsaina ny mpanjaka. Ary nisy fotoana izy voateny ro anisan'ny commande telo lehibe ao anatin'ilay commande telo lehibe an'ny mpanjaka Darius. Ary ny tena lahantsika tantaran'i Daniela dia hoe natsipy tao andavaky ny liona fa tsy maty. Mahafinaritra reny havana no miresaka an'izany tantara izany. Ary tsy misy tsy maniry an'izany hoe io ianao mandalo ady, io ianao mandalo olana, io ianao mandalo sedra mahamay, mandalo tena andeha toka hoe fantrana, tsifisina, sy ny sisy, fa tafavoaka ihany ianao ary namiratra ihany ny fiainanao tao aorianan'izay. Fa ny tsy azo adinoana ry havana izay tena tiako istomana ny sainao sy ny fahalinanao dia izao, tsy tonga ho azy tamin'izany toerana misy azy zany ireo mpanompon'Andriamanitra eo. Eo indrindra ny hijerentsika ny amin'ny hoe fa inona no nataony, ahoana ny fomba fiainany, na nahoana ny toetrany, fa ny fisanratana samy maniry an'izany, voninahitra samy te ho tongany, toerana mahafinaritra, ny fananakarena sy ny sisy samy te ho tonga amin'izany daholo tsika mianakavy, na iza pastera na ianao manaraka atao anatin'ny tokantrano na ireto mpiara-miasa amiko reto. Ny fanontaniana dia hoe fa inona ny tena sekre na ny tsy ambaratelo ny fiainan'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo natonga azy ho amin'izany toerana mahafinaritra izany. Eo indrindra ny hidirantsika ndao aloha iresaka ny tantaran'i David tsika. Salamo 4:100. Eo amin'ny 9 ny voalohany. Ny anaran'i Jesosy namakina ny teny manao hoe izaho tian'i Jehova satria efa nandreny feoany ny fifonako izy. Salamo 5:50. Dia amin'ny 7:10. Ny anaran'i Jesosy namakitsika ny teny manao hoe
ariva sy maraina ary mita atao vonana no hitarainako sy tolokoko dia hiaino ny feoako izy atreo. Traka tsara amin'izay a dia miaino tsara ny fanazavana fa nandray ry havana na dia efa mampolo taona na antsika nanompo an'Andriamanitra dia indraindray mbola tsy tena takatsika ny zavatra tena nirasan'Andriamanitra amintsika. Davida dia niteny tao amin'ilay Salamo 2:1 manao hoe izaho ozy izy tia an' Jehovah satria nandreny feon'ny fifonako izy. Anisy fotoana ihany koa izy miteny tahaka an'izao manao hoe tsy hiditra ao andayako aho izy izy na hiakatra eo amin'ny farafara fandriako mandra-pahitako fitoerana ao an' Jehovah ary fonenana ho an'ilay maherin'i Jakoba. Tantsika amin'izany fa teny ity David ity zany raha zavaina dia tena olona tena tian'Andriamanitra. Haitsika efa fonombola tany ampiandrasan'ondry izy, fonombola tany an-tsaha mazava ho azy. Niady tamin'ny atsika sy ny hafanana amin'ny fandimby tany an-tsaha tany, ary arahantsika malala fa izy tany an-tsaha tany tsy mba ohatry ny any an-tsaha amin'izao vanim-potoana iainantsika izao hoe mba milamindamina dia tsy dia misy zavatra atahorana loatra, fa mifanehitra amin'ny liona, mifanehitra amin'ny bera. Izay fahavalo ny zanak'ondry ary fahavalo ny zanak'olombelona. Zany hoe ny ainy no manefa ary dia tena hoe miainina ao anatina tena toe zavatra sarotra mihitsy izy tany an-tsaha tany fa tsy mba nilamindamina ohatry ny fieritreretantsika azy. Eno tsara fa raha ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Salamo 5:50 dia miresaka manao hoe impiry isan'andro no nivavahany zany lehilahin'Andriamanitra zany. Ahoana ny tenin'Andriamanitra? Ariva izy mivavaka ihany koa izy ny maraina ary mivavaka ihany koa izy mitatao vonana. Satria ny fanisan'andro raha baiboly dia miainga amin'ny ariva dia mifarana ny atoandro. Dia miditra indray ny ariva anankiray dia efa andro vaovao indray iny dia mifarana ny atoandron'iny. Fa raha amin'izao vanim-potoana eny antsika izao dia somary mifamadika kely, maraina, atoandro, ariva zany Davida dia manana fotoana hifandraisana amin'Andriamanitra. Dia mipetraka fantany hoe fa nataony taiza zany ny ondry tamin'izy nivavaka. Tsy nataony hoe tamavesatra mihitsy ry havana malala, ry mpino malala, ry kristianina isany, mpanompon'Andriamanitra mahafinaritra isany. Tsy nataony hoe tamavesatra mihitsy ny adidy aman'andraikiny sy ny asa fiandrasan'ondry tsy hitadiavany an'Andriamanitra. Raha zavaina dia tsotra, tena nanokana fotoana hitadiavana an'Andriamanitra, hifandraisana amin'Andriamanitra Davida. Ny fanontaniana dia hoe mba manana fotoana impiry miantaona re ianao hoe mba hitadiavanao an'Andriamanitra ao anatin'ny ray andro. Ary za dia mahita hoe fa mola volan'Andriamanitra tsika rehetra, tsy hoe ianao ihany fa isika rehetra mihitsy no vola volain'Andriamanitra ao anatin'izao confinement zao. Ohatrany hoe mialatsiny ohatra hoe teren'Andriamanitra ve tsika hiboka ao anatin'ny tokantrano mba hanana fifandraisana aminy. Ary raha tsy izay dia mety ho takitaka zay. Satria na ny antony diso sahirana loatra sika ry havana amin'ny asa aman-draharaha, diso tena mavesatra ao am-potsika loatra ny adiditsika. Raha maroanakitsika toy izy ianao hoe ataoko aiza daholo paster, ataoko aiza daholo Andriamanitra reto zanako reto, tsy maintsy misahirana ny am'ireo tsy maintsy mitady haniko an'ireo miala maraina dia mody ariva. Dia ohatrany titeny izy manao hoe tsy manam-potoana ho anao mihitsy Andriamanitra, ary na manam-potoana ary zary raha misy 10 minitra 10 minitra atsasakadany. Fa tsy mba toy izany ry havana ny fiainan'ny Davida. Nanana fotoana intelo miantaona zany mpanompon'Andriamanitra zany nifandraisana tamin'Andriamanitra. Ary ny tena marina tsy hoe raha manam-potoana izy dia nifandray tamin'Andriamanitra, fa nanokana fotoana. Sarobidy ary ngeza be zay voambolana zay. Tsy hoe raha manam-potoana dia mivavaka, fa tena manokana fotoana. Satria amin'ny Davida dia Andriamanitra ny loha larana, zay vao le ondry andrasana. Fa ny atsika ry havana indraindray mifamadika amin'izany. Ohatra ny te hiazakazaka tsika amin'ny fiainana andavanandro, ny asa any amin'ny orinasa, ny asa any amin'ny toeram-piasana misy atsika, ny varotra sy ny sisa, dia hoy Andriamanitra hoe mijanona mihitsy aloha confiné daholo ao an-trano. Ary raha to dia efa somary manery ianao Andriamanitra mba hifandray aminy, dia mbola ho maika ihany ve ianao hoe aloha hiverina amin'ny fiainana mahazatra ihany aloha, fa ohatrany tsy mety zany fiainana izay, fa zatra mivoaka maraina dia efa militra ariva. Zao vanim-potoana zao ry havana ny tokony ambolenao fifandraisana amin'Andriamanitra. Raha irinao ny fisandratan'i Davida dia tsy maintsy mijerytsika hoe inona ny tantaram-piainany, ohatry ny ahoana ny zavatra ny ainany, inona ny zavatra nataony, dia ho tonga eo amin'ilay toerana nisy azy ihany ianao.
zany ry havana amin'ny fiainana manompo ny tompo fa tsy hoe le fisandratany irinao fa le lalana ny lalovany tsy tianao. Tsy mora ane zany ny ondreneny raha sanabavy tsy maintsy andrasany, tsy maintsy karakaraina mena rano madio de hoentiny eny amin'ny ay maintso, tsy maintsy karakarainy reo am'izay matavitavy tsara de tezana koa reo rehefa lava volo. Fa tsy nataon'olana mihitsy ny fanetezana ny ondry, tsy nataon'olana mihitsy ny famanana an'ireo fitondranan'ireo any an'ireny rano. Zao ny lohalarana tamin'ny Davida manao hoe Andriamanitra ny any lohalarana, izy no aram-batoko, izy no heriko, mamiko indrindra ianao Jehovah heriko ozy izy. Ao amin'ny Salamo 8:1. Ny amin'ny Davida de zao, raha tsy mifandray amin'Andriamanitra izy fa mandeha amin'ny herin'ny tenany de ho ataony liona tsisy raisiny eo na izy na ny ondry. Fa satria izy nanana fotoana ry havako malala ny fandraisana tamin'Andriamanitra, ny famatorana tamin'Andriamanitra, nandany fotoana betsaka mihitsy Davida tamin'Andriamanitra. Ary zany no tokony iainantsika amin'izao fotoana zao. Ho anao zay maniry fiainana mahafinaritra, fiainam-pisandratana, tianao ianao mba ho tsinjovin'Andriamanitra manokana ao amin'io adresy misy anao io sy tokantrano misy anao io, tokony ataonao de zao tsofoka amin'izany lalana ny zora amin'ny Davida zany hoe manana fotoana ianao ifandraisana amin'Andriamanitra ny maraina, manana fotoana ihany koa ianao ny atoandro, manana fotoana ianao ny hariva. Fa ianoy anie ty zavatra anankiray ty, raha ny sakafo tsy ataontsika mandefitra zany, matsiaro mijaly mihitsy ianao rehefa tsy misakafo maraina. Ary to de hiteny amin'ny molotra ao hoe tsy nisakafo maraina indray rahalahy, tsy nisakafo maraina indray ranabavy. Indrindrindrindra moa tsy nisakafo atoandro fa tonga de efa malozolozo tena efa maninona ianao ohatr'izao, maninona ianao mijokojoko ohatran'iny, tsy nisakafo atoandro e. Indrindrindrindra ny ampy tsy nihinana koa ny hariva. Zava-dozo zany amintsika zanak'olombelona ary farafahoriana. Fa raha toky itsika tsy mahavavaka ny maraina, tsy mahavavaka ny atoandro, tsy mahavavaka ny hariva, ohatra ny mandehandeha ho azy ihany, tsy nanam-potoana manaraka ino nerako, hivavaka ihany amin'ny fotoana manaraka fa le izy koa ane tsy azo tereko masako ohatra ny voalobo mahita voambola antsika. Nefa de maniry fiainana feno voninahitra, maniry fisandratana. Davida tompoko tsy tongatonga ho azy teo amin'ny toerany mpanapaka, tsy tongatonga ho azy teo amin'ny toerany mahampanjaka, satria izany toerana zany tompo de toera tsarobidy, ary Andriamanitra ihany manendry mpanjaka eo amin'izany toerana zany, ary zay tiany no omeny ny seza fiandrianana. Engany eo anatin'izao fampianarana zao mba ho takatra ao ny zavatra andrasan'Andriamanitra aminao, ka raha vao fo ianao maraina de tsy ny sakafo aloha no mamaky anao, tsy ny hitady zavatra maro isan-karazana atao ampirina ny tokantranonao, azo atao daholo zany amin'ny fotoana ao aoriana. Fa zao ataovy lohalarana ry havako, ataovy lohalarana ry havana malala ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, manana fotoana ary manokana fotoana hifandraisanao amin'Andriamanitra. Ary tsy vita an'izay, ary ijentsika ato amin'ny Salamo 7:10 mianatra motsika de tena jerentsika mihitsy hoe ahoana ny tena secret an'ireto mpanompon'Andriamanitra mahomby reto, fa ny fahombiazana ry havana tsy tongatonga ho azy. Voninahitra tsy azo isalosalorana fotsiny zany, fa tsy maintsy misy prix payenao ao, misy vidiny tsy maintsy alohanao ao, ary zay sa mandony vidiny ny tonga amin'izany toerana zany. Ahoana ny ambaran'ny Salamo 7:10 amin'ny 4:20. Ny anaran'i Jesosy namakitsika ny teny manao hoe impito isan'andro no hiderako anao noho ny fitsipika ao marina. Ainao tsara izy teo, intelo izy no mivavaka isan'andro, manana fotoana intelo miantaona ivavahana, kanefa fanampin'izany de mbola manana fotoana ihany koa impito, séansa impito ao anatin'ny fotoana ny hiderana. Mba manana fotoana hiderana an'Andriamanitra ve ianao ry havana? Mba manana fotoana hiderana an'Andriamanitra? Za miala tsiny tompoko fa na isika pasteur andray ohatrany tsy manana fotoana hiderana an'Andriamanitra zany, raha tsy hoe any am-piangonana satria moasantsika le izy de tsy maintsy manentana ny olona de any ianao vao mba manao. Fa ianao anatin'ny confinement zao, ianao anatin'ny fiboahany zao, vitanao ve mba manokana fotoana hiderana an'Andriamanitra? Indrindrindrindra ho anareo mba mana talenta ohatra mitendry gitara, mba mahay mitendry clavier, na tsy haiko mahay mitendry accordion, na tsy fantatro na kabosy, mba vitanao ve manokana fotoana hiderana an'Andriamanitra sa tsy manam-potoana ianao? Mba haitsika moa fa ao anatin'ny ray andro ane ka nomena 20 ora tsika ry havako e, ary ao anatin'ny ray alina nomena 20 ora ihany koa, 420 ora nomen'Andriamanitra ao anatin'ny andro anankiray sy ny alina anankiray. Ao anatin'ny 20 ora ve de tsy mba manana ianao na de adiny ray azy
ivavahanao sy ideranao an'Andriamanitra. De ndray sasamana za pastera ratsy feo za mamalana be de zany ve tsy iranao nga sy hainao le ten'Andriamanitra amin'ny Isaia 7:20 faraky amby 20 zao olona noforoniko ho azy zao no anambara ny fiderana. Haitsika ane zany ry havako hoe haitsika zany raha renao zao fampianarana zao alamino ny fandaram-potoana alamino ny fandaram-potoana mba manokana fotoana hiderana an'Andriamanitra na de tsy manana fotoana impito miantaona azy ianao fotoana 7 samihafa zany fotoana impito miantaona zany séance impito aiza loatra re fotoana ananan'ity David ty fa tena ainy migérer an'io fotoana io ainy mandanjalanja an'io fotoana io ainy mitantana an'io fotoana io ho an'Andriamanitra. Zay no natonga an'Andriamanitra hoe tsy mbola nahita lehilahy ohatran'ity lehilahy ty fa tena mahakasika ny foko mihitsy ny zavatra ataony. Hoy Andriamanitra hoe nahita lehilahy araka ny foko. Tsika io le ry havana mba samy maniry ho anareo vehivavy mba maniry tena ho vehivavy araka ny fon'Andriamanitra. Ny lehilahy de maniry mba ho lehilahy araka ny fon'Andriamanitra fa ny olona tsy manam-potoana ho an'Andriamanitra ry havana tsy ho tonga olona araka ny fon'Andriamanitra. Na de iza mitory aminao azy de mandiny tena nandiny tena lalina mihitsy Andriamanitra ohatran'ny sahirana amin'ny zavatra be dehibe zay zany ary mitovitovy amin'ny Marta daholo ny akamaroan'ny olona amin'izao vanim-potoana zao sahirana fampona be maro erena maro ahina mbola misy anitsy ane ka le anina ny anina sahirantsika mifanendasana mofo sakay satria perapetraka ato trano zany de tsy manana fotoana olaniana de varina mifanendasana mofo akondro varina amin'ny mofo sakay varina mifanaovana ankotrana fandrahoana ankotrana mangazo mikatsaka sy ny koba sy ny sisa de mieritreritsika fa hoe tena mahay migérer an'le fotoana aiza ho aiza am'zany ny fotoana nideranao an'Andriamanitra aiza ho aiza am'zany ny fotoana ny vavanao. Fa io ry havana raha ity nofotsika ity io tsy te hivavaka zany ny tena marina satriny io hihinan-kanina de matory de makamakaina de mikeresadresaka de mifampitsikitsiky eo de fampijerijery eo de mandanindany fotoana eo de mahalany adiny ray adiny roa am'zany resadresaka tsy mampandroso zany. Ty vatatsika ty tsy te hivavaka zany fa io mila baikonao io ary fehezinao hoe ry vatako ry tenako tsy maintsy mivavaka tsika androany satria tsy nofotsika tsy ny sitrapony nofotsika ny tokony ataotsika raha maniry fisandratantsika maniry fiainana femivoninahitra fa tsy maintsy zay sitrapony ny fanao anatsika ny tiany fanahtsika ry havana ifandray amin'Andriamanitra hideran'Andriamanitra. Ary ianao ve tsy mba hifananana fanandramana hoe nisy fotoana ianao tao anatina andro anankiray ohatra na andro maromaro nanana fotoana ny vavahana bebe kokoa tsy reny ny fanahinao ve hoe misy aim-panahy velombelona ianao mahazo hery ianao ohatra ny falifalo azy zany ianao ary na misy manao zay mahasorenanao ary tsy mehezanao fotsiny izy fa jereo anitsika ry havana maro amintsika ny lasa kizitim-belona tsy tohininy mora tezitra ary lasa ratsy noho nyjaintilisa azy ndray ny mpivavaka ao anatin'izao toejavatra zay mandalo eto amin'ny firenena zao mampalahelo ao ny toejavatra ohatr'izany. Raha itotsika eo mitantarany Daniel toko fahenina vadikitsika kely ny baiboly de hivavakatsika rehefa eo ary zay mihitsy ny antony nanokanatsika fotoana somary lavalava miderana an'Andriamanitra atao anatin'ny fanombohana ny fotoana ary mbola hideran'Andriamanitra tsika rehefa aveo mbola hivavakatsika rehefa aveo fa raha hainao ny tokony atao ary hitanao ny lalana tokony hizorana de hoy aho hoe ianao le anisany aina ny fiainana mahafinaritra ianao le anisany aina ny fiainana feno voninahitra zao ny ambaran'ny ten'Andriamanitra ato amin'ny Daniel toko fahenina eo amin'ny andininy faraky ambin'ny folo amin'ny anara tsosi nao makina ny teny no nyfantatry Daniel fa vohisony ny didy de nakao an-tranony izy ary nivaravarakely ny tranony ambony mananrify an Jerosalema de nivo koa intelo isan'andro no nandohalika ka nivavaka sy nisaotra teo anatrehan'Andriamanina izy satria fanaony atramin'ny taloha izany. Halleluja, mahafinaritra ry havana zany ity Daniel ity ane tam'ty Daniel toko fahenina ity efa commande lehibe tsy haiko hoe raha am'izao vanim-potoana misy atsika zao tsy haiko hoe aiza ho aiza re ny toerana misy azy prime ministre lefitra ve fa tena olona manana ny toeram-boninahiny ary manakaja manana ny ajany tsongolo lombolo tsika izay ary olona tsy tokony anina mpitoana hivavahany zany fa tokony ho sahirana amin'ny raha raha-mpanjakana miaraka amin'ny Darius fa hainonao ty
ninninona zavatra nitranga na nilamina nytoedra raha na tsy milamina nytoedra raha na misafotofoto ny zava-misy ninninona mitranga ny fanao ny Daniel tompoko dia mivavaka intelo isan'andro misaotra an'Andriamanitra teran'Andriamanitra manandrify an Jerosalema ary manokatra ny varavarankeliny dia mekoaka eo anatrehan'Andriamanitra mitady an'Andriamanitra zany hoe Daniel koa zany nanana fotoana intelo miantaona ny tadiavana an'Andriamanitra tatsika amin'izany fa tsy tonga ho azy ry havana zany hoe fisandratany zany ary reny zavatra niatra tamin'ny Daniel reny tsy nkombokombona ho azy io vavany lionio fa misy zavatra nataony aloha tao nisy fitondratena amin'ny tao nisy tantara mahafinaritra ny aina amin'ny tao alohan'io mahafinaritra antsika dia le mitantaran'le hoe tsy lany liona ry hava amin'ny Daniel velona ny Andriamanitra Daniel fa inona no mahatonga liona tsy ninana azy satria ny olombavaka tompoko ny olona mifandray amin'Andriamanitra zanako sy ny asany tanako ny tompo tsy dia aoka ho adidiko ihany izy no miantoka azy izy no mikarakara azy zany ny fiainan'ny olona manompo an'Andriamanitra zao toe-javatra mandalo zao tsy tokony hitelona anao zao fahantrana lalovan'ny akamaroan'ny olona zao tsy tokony hiatra aminao fa zao mihitsy ny tokony hiainanao amin'ny fitahian'Andriamanitra zao ny tokony hiainanao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ary zao ny tokony hampiavaka amin'ny manompo sy ny tsy manompo fa ndraretsika tsy manankalahatra eo anatrehan'Andriamanitra dia mitovy amin'ny jentilisa ihany ny fiainantsika miara sahirana dia miara menmenina dia ahoana ihany ty confinement ty dia mbola itoy io zao mbola tsy fantatra nay itoy ve fanonefany amin'ity amdiany faevatra amin'ity confinement ty na ny fiboana tsy hay zany ary raha mitoy io dia inona ny zavatra mety hiatra aminao anahoana ny ara-panahinao fa eto amanaitra anao ary manoro lalananao avy amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra tao ambadiky nandraisako an'izany efa ifimbetsaka amin'ny mampanompon'Andriamanitra any nitory an'izany teny zany fa tato ato tena ny vangin'Andriamanitra maro ry havana mpanompon'Andriamanitra anarany fotsiny fa efa tsy mahavavaka tsony tsy mahavavaka tsony ary raha mbola mikatona fiangonana satria mandray ny fepetra araka ny tokony izy ohatra ny mpitondra fanjakana sy ny manam-pahefanisa tokony dia ianao ve andeha himonimona hoe tsy raharany tsony kosa raha mbola mikatona amin'ny fiangonana amin'ity tsy haiko raha mbola izy koa ny confinement mandritra ny 10 andro manaraka dia inona zany no ataontsika dia hitabataba dia himonimona dia hitovy amin'ny jentilisa sa akatahaka ny zanak'Israely izay niretany fahatezeran'i Jehovah fa ninninona zava-misy tokony hisafidy ohatry ny Daniel sy Davida isika manao hoe na mikatona azy ny fiangonana hosokafako mivaravarakely manandrify an'i Jerosalema izay hifandraisako amin'Andriamanitra ary na tsy manandrify an'i Jerosalema ihany koa azy fa hilitra ao amin'ny efitranonao mangingina ianao dia ho arindrinao ny varavarana dia ao no hitedavanao ny Andriamanitra ao fa ny Andriamanitra ao tompo dia miaino anao ao amin'ny mangingina raha ataoko hoe manao ny andraiky ny akonanao manao ny adidy maro isan-karazany mikarakara zaridaina sy ny sisa ianao ve mba manana fotoana nidina ny efitranonao dia hivavahanao amin'Andriamanitra hifandraisanao amin'Andriamanitra zany ry havana ny sekren'ireo mpanompon'Andriamanitra mahomby ireo mpanompon'Andriamanitra lasa lavitra raha takatra ao tsara ary fantoka tsara ianao tao anatin'ny fampianarana hitondra vokatra ao anao ane zao toriteny zao hitondra fiatraikany mahafinaritra eo amin'ny fiainanao ane zao fampianarana izao ary tsy misy tokony anaovana zao fotoam-bavaka zao ny lasa nabava raha toka tsy hisy fiatraikany aminao fa raha iainanao ka ho ankatoavinao ho ampandeferinao ny sitrapony nofinao fa hanomboka hanokana fotoana ho an'Andriamanitra ianao ao anatin'ny fifandraisana aminy amin'ny alalan'ny vavaka dia ianao ny ioton'ny vokany ahoana ny ambaran'ny Joba 2:20 mifankazara amin'ny tsy toy ianao dia hiadana izany no atongavany soa aminao ry havana malala tsisy tsy maniry hiadana tsisy tsy maniry ho sambatra tsisy tsy maniry hiaina amin'ny fifaliana hiaina amina tena fiainana mahafinaritra na izana ianao tsika mianakavy zao fa raha toka tsy mipetraka tsara ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra variana amin'ny zavatra afitsika dia hoy ny tompo manao hoe tsy izany lahara-pamehana amin'retolo reto ary tsy mametraka ho loha lahara ny retolo reto noho izany raha nandratra ihany Andriamanitra dia hitady olona ohatra ny Davida izy hitady olona ohatra ny Daniel izy izay manana toe-po tahaka an'izany ho asandratra amin'izao vanim-potoana zao tokony marina amintsika ny ry havana ny ten'Andriamanitra hoe dia ho hitanareo tsy fitoviny manompo sy ny tsy manompo ny marina sy ny meloko ary zao zany vanim-potoana zany mahafinaritra tatoato a misy mpanompon'Andriamanitra ry havana tena mivavaka eto amin'ity firenentsika ity ary dia rariny raha tahian'Andriamanitra rariny raha ambin'Andriamanitra misy fiainan'olona any amin'izao vanim-potoana iresantsika izao tena nahanina ho anina rila tsy ho hita tena mipenipenina mihitsy hoe aiza ny ray iza ny olona ho atsono iza ny olona hitaraina na aloha fa tena mbola tsy nisy ady tahaka an'ity fa tena maina ny tanàna fa zao vanim-potoana zao koa maromaro ny jorovam-belona tato ato vo tsy ela fa tamin'ity herinandro ty na talohan'ity herinandro ty
no fampiresaka tamin'ny nampanompon'andriamanitra anankiray vao namoaka fiara mividy fiara ao anatin'ny vanim-potoanany confinement mahafinaritra le ry havany zany hoe ny olona rehetra na hanina ho an'ny ary tsy hita ianao nefa mamoaka fiara ianao nefa tahin'andriamanitra ianao nefa ambinin'andriamanitra ary zao ny tokony hatateraka n'le tenin'andriamanitra tamin'ny andro ny alima anao hoe tsy ho lany ny kobo anaty barika ary tsy ho ritra ny diluilo ao anaty tavoara mba ninony mba hiveloma ny zanak'andriamanitra manana fifandraisana amin'andriamanitra mideran'andriamanitra amin'ny fony rehetra ho marina aminao ane zany toroteny zany ho faranako sady fampianarana ao no le ten'andriamanitra ny angatsika endre manao ahoana ny fitiavana naseho an'ny ray atsika ary raha tahakan'izany no fitiavany atsika namonjeny atsika hiala amin'ny fahotany ho tonga olom-baovao ho tonga zanany de ao no ny ten'andriamanitra mba aiza ho aiza koa nefa ny fitiavatsika rehefa nyresaka tamin'ny Petera Jesosy taorianany fitsanganana de zao no tenen'i Jesosy tamin'ny Petera ry Simona zanaky Jaona noho ny fitiavanao ava mihoatra noho ny fitiavany retsy ny an'ny tompo zany de zao mila olona ti azy mihoatra noho ny manodidina izy mihoatra noho ny zavatra rehetrarehetra mba vitanao ve mity an'andriamanitra mihoatra noho ny vadinao sy ny zanakao sa reo no lahara-pahameana aminao ka lasa sampokelinao de reo ndray ny tena imasonao fa tsy manana fotoana ho an'andriamanitra ianao satria laninao amin'ny vady aman-janakao ny fotoana ny men'andriamanitra anao manomboka androany milohan'ny ny amaranako tanteraka amin'ny fampianarana manokana fotoana amin'ny atoandro manokana fotoana ny maraina manokana fotoana ny ariva zao ny ry havana amin'ny tena ananganana ny altaran'i Jehovah ao anatin'ny tokantrano e ananganana ny vondrom-bavaka e mba hiainan'ny ankonanao amin'ny famponan'andriamanitra ary ampahafantarinao ny ankonanao hoe tsika mila miankina amin'andriamanitra fa tsika tsy mahazo miankina amin'ny herin'ny teny zany tsy mahazo miankina amina mpamatsy atsika zany tsy mahazo miankina amina olombelona mety miovaova andriamanitra ihany ry havana ny tsy miova zao ny Jehovah tsy miova ozy izy ary ahoana ho Jesosy Kristy tsy miova ho maly sy an'io ary mandrakizay teny teo ambava Paoly apôstôly zany miaraka amin'ny ositra ny fanamasina ny anotokana tsy mandao anao tsy mahafoy anao ary tsy hanary anao nao anatin'ny ady faran'izay enjana azy de Jesosy rery ihany Andriamanitra irery ihany an'Andriamanitra amin'ny voninahitra engane voatahiry ao anatin'ny fonao zany fampianarana zany taka ny tenenin'ny mpanao salamo manao hoe atao poky ny ireketako ny teninao mba tsy hanotako aminao mangataka anao mba hitsangana eo amin'ny toerana misy anao de asandrato ny tananao de ataovy amin'ny fonao ny tananao anankiray de manombo misaotra an'Andriamanitra ao anatin'izany feokira malefadefaka ao ambadimbadika ao zany tenena amin'ny tompo hoe misaotra anao a tompo fa mbola mampianatra andray ianao manitsy andray ianao mba hahitatana ny fotoana zay nomenao aho ahitantana ny fotoana zay nomenao aho ao anatin'ny andro anankiray de nomena rombiny folora ianao ao anatin'ny alina anankiray de nomena rombiny folora ianao aiza ho aizan'izany ny fotoana zay mba natokanao an'Andriamanitra mba manana fotoana ve ianao amin'ny alina ho an'Andriamanitra samy mivavaka de miteny manao hoe manomboka androany anokana fotoana hifandraisako aminao Andriamanitra anokana fotoana hifandraisako aminao aho aza miteny hoe raha manam-potoana tompo de hitady anao raha manam-potoana de hivavaka aminao tsy zany noho izy anokana fotoana ho tataniko ny fotoana Andriamanitra anomezako voninahitra anao ametrahako anao amin'ny faratampony ametrahako anao loha larana samy mivavaka samy manandratra amin'ny tanany Andriamanitra ao misaotra anao aho na de mpanomponao aza de mandray lesona avy amin'izany fampianarana izany de tena resy lahatra ny foko sy ny fanahiko tompo fa izao vanim-potoana izao no vanim-potoana hanamafisanay ny fifandraisana aminao anokana anay fotoana hifandraisana aminao ny maraina ny atoandro ny ariva ny alina ihany koa de mila manana fotoana hifandraisana aminao zahay mba hatonga anay Andriamanitra olona araka ny fonao tahaka ny Davida mpanomponao zay sady manana fotoana ny vavahana manana fotoana ihany koa ny hiderana ary namidany ny fotoana ny mihitsy tamin'ny fifandraisana taminao Andriamanitra zany fampianaranao zany de tsy avelanay ho raraka tany tenena amin'ny tompo ho reketiko ao am-poza amin'ny teninao zany hoe de ho ankatoaviko de hiainako de hivelomako ho ampiariko ao amin'ny fiainana fa tsy hoenoko fotsiny Jehovah tompo tsy ho mpiaino fotsiny izahay de mandray fotsiny de aveo de ohatrany tsy misy fetraikany amin'ny fiainanay kory ny fampianarana fa manomboka androany tompo de hiainanay ho ampiarinay hoa mpanomponao zay nametrahanao an'izany teny zany mihitsy no hiaina amin'izany fiainana amin'ny fifandraisana aminao amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny alalan'ny fiderana
ô tompo ho fiainako zany, hoy izany no andaniko ny fotoanako, hoy izany ny andaniko ny ora no omenao aho, ametraka anao loha larana. Afaka mbola mitoy vavaka ihany ianao dia miteny manao hoe ianao ny loha larana amiko Andriamanitra manomboka androany, hoe ianao no ambony indrindra, ianao ny vatolampiko izay anteherako sy elofako Andriamanitra. Jehova tompo mamiko indrindra ianao, tiako indrindra ianao, ianao no any amin'ny faratampo amin'ny voninahitra, ianao ny any amin'ny avo indrindra, avo indrindra ianao raika mitsaoka anao zay, avo indrindra ianao raika mitsaoka anao zay, iondrika eo amin'ny fanatreanao zay ary anaja anao satria mendrika ny voninahitra ianao. O Andriamanitra, Andriamanitra, tsy misy azo oarina aminao. Raha andany fotoana ihany zay manomboka androany dia ho lanina amin'ny fifandraisana aminao, ho lanina amin'ny fiderananao, ho laninay eo atongotrao. Raha sitraka ao dia afaka somary mitraky ianao manandra tanana. Avo indrindra, avo indrindra anao riray ka mitsaoka anao zay, kanao zay zovimo no mitovy aminao, zovimo no mitovy aminao, aminao. Iza iankohako eo tongotrao, ndreto iza iankohako eo tongotrao tompo, manaja anao. Veritsika ihany, avo indrindra ianao ray, avo indrindra, avo indrindra anao riray ka mitsaoka, ka mitsaoka kanao zahay, zovimo zovimo no mitovy aminao, aminao. Izahay ankohako eo tongotrao, sandy mihitsy tompo. Metesika mafimafy apetraka amin'ny avo indrindra, petraka petraka amin'ny avo indrindra, fayanao e mpanjaka lehibe, apetraka veritsika farany, apetraka amin'ny avo indrindra, apetraka amin'ny avo indrindra, vaiana lay mpanjaka lehibe, apetraka reto izahay ankohako eo tongotrao, zany mihitsy tompo. Reto izahay ankohaka, reto izahay ankohako eo atongotra. Sandraha tian'ny tananao dia toy ideran'Andriamanitra isika. Ndao mba hanokana fotoana amin'izao maraina izao sady hivavahana no ideranan'Andriamanitra. Ilansika hoe iza moa no mitovy aminao Andriamanitra, iza moa no azo ampitaina aminao.
izano tompo noarinao zahay hitovy aminao izany toanao tompo voatokana mba ho anao sandratrany asandratrany ny tanana oanila oavitra asandratrany ny tanana izano toanao tompo izano toanao izano toanao tompo noarinao zahay araky izay tianao araky izay tianao izano toanao sanratony fonao sy ny fananao ary ny tananao tompo indreto izay anandratranao izay anandratra tsika rehetra miara milaza hoe asandratsay ny tanana oanila oavitra asandratsay ny tanana izano toana aminao ny alanjanay ny masonay aminao nalanjanjanay ny masonay iaraka ilazy izahay fampanjaka ianao ny fotoana toeza fatompy anao mpanjakanay fatompy anao mpanjakanay refagakana nataonao afana ny famonje ratokana ianapitsaharana rayo lazainay fatinaya ulazaina velarambony tananao rayo lazaiko fatiko ianao rayo lazaiko fatenatika olazaiko ny fitiavako anao zaiko ny fitiavako anao rayo lazaiko fatenatika ny fitiavako anao mandraksako ny fitiavako anao mandrakisa ny fitiavako anao mandrakisa. Donc manao alleluia mafy tsika rehetrarehetra no vavaky tsika am'izao fotoana zao
mahafinaritra ry havana no mitoetra eo amin'ny fideranan'Andriamanitra. Ary azadino fa Andriamanitra dia mitoetra eo amin'ny fideranan'ny Israely, fideran'ny olona. Amin'ny fotoantsika midera dia maka ny seza fiandrianan'Andriamanitra, maka ny toerany Andriamanitra ary misandratra eo amin'ny voninany izy. Engany mba ianao ilay mpanandratra an'Andriamanitra atao anatin'ny tokantrano ato, ilay mpideran'Andriamanitra tahaka ny Davida, izay tena rehefa tonga teo amin'ny fanjakana izy dia antoko mpihirana natsangany be dehibe. Au lieu dia tokony manangana zavatra maro fotodrafitrasa, dia antoko mpihira maro isan-karazany natsangany. Ary raha misy firenena matanjaka tamin'izany vanim-potoana izany, ny an'i Davida ny anisan'ny tena matanjaka ary tsisy fahavalona resy azy. Dao mba hanao vavaka anankiray tsika, tsy vitanao zany raha to ka ho terenao fotsiny mivatanao hivavaka sy hira fiderana. Fitiavana ry havana no mikonty ao anatin'izany. Manahoana ny fitiavanao n'Andriamanitra? Fa rehefa tena tia n'Andriamanitra ianao, babo ny fitiavana n'Andriamanitra ianao, resy ny fitiavana n'Andriamanitra ianao, dia atokanao an'Andriamanitra ny fotoananao. Vavakantsika amin'izao fotoana izao dia hiteny amin'ny tompo manao, hirehetra amin'ny fitiavana anao, angotragotraka amin'ny fitiavana anao, tena hitianao amin'ny foko rehetra tompo. Angatako pasteur Teddy Andronika hitarika an'izay vavaka izay. Vavaka mafy tsara tsika, ataovy amin'ny etaeta tsara. Mila mirehetra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ary tena mila mandray an'izay fanapa-kevitra izay mihitsy ianao. Eny Jehovah Andriamanitra makasitraka anao tompony amin'izany fahasoavana sy zany fitiavana lehibe zany. Irehetrany amin'ny fitiavana anao Jehovah Andriamanitra, iretaretany amin'ny fitiavana anao Andriamanitra. Tsy misy zavatra takaloko anao Andriamanitra, fa ianao Andriamanitra no lohalarana eo afainao. Ny voninahitra dia tsy tonga ho azy, ny falebiazana, ny fisandratana dia tsy tonga ho azy Andriamanitra. Fa lehilahy izay nahena metraka anao tamin'ny tokony ho izy Davida, lehilahy izay nahena metraka anao tamin'ny tokony ho izy Andriamanitra i Daniela, zany no nanandratanao azy teo amin'ny aho. Jehovah Andriamanitra indreto izay midera anao, indreto izay manandratra anao, ianao le Andriamanitra tsy to, ianao le Andriamanitra matoy izao anay. Jesosy malalako fantatrao ny tokony toerana izay mendrika ho ahy, raha tena mipetraka amin'ny toerana izay mametrako anao ianao. Tompomalalako mila miaina, mila milomano amin'izany aho Andriamanitra, mila milomano tanteraka amin'ny fitiavako anao. Ary za tompomalalako dia amin'ny famatotra mandrakariva ny fiainako, amin'ny fanomezam-boninahitra anao, amin'ny fiderana anao. Jesosy tia aho tompo, atanjao aho mehery aho tompo, fa tsy vitako amin'ny heriko zany, tsy vitako amin'ny fahaizako zany. Be arena izay Andriamanitra, misaitsaina zavatra hafa foana izay matetika, kanefa tompo mila milomano izay ao anatin'ny toe-po tahaka ny Daniela. Okane Jesosy nao hiasa ao anatinay tompo, zany fametrana anao amin'ny maizy anao zany. Atanjao izahay, atanjao izahay, ary eto izahay, okany fitiavanao no tena hoeninay ato anatinay. Jesosy malalako ireo zavatra izay natakalonay ny fitiavana anao androany zany Andriamanitra, dia ho solonay manokana manomboka androany ty tompo, dia ho finoana fiderana izao tokantranonay izao, ho fenonay fiderana Jehovah Andriamanitra. Tsy monimona izahay, tsy monimona izahay, tsy hitaraina foana izahay, tsy hitaraina lava izahay, fa tena hiaiky tanteraka tompo. Fa avy aminao no matoy izao anay Jesosy, avy aminao Andriamanitra ny ora rehetra izay iainanay ety ambonin'ny tany, ny toromaso izay iainanay, avy aminao zany. Ka okany Andriamanitra hipetraka amin'ny maizy anao ianao, voninahitra ho anao ray masina. Tao dia toizantsika mivavaka, ngataka ny fanamasinantsika iretan'ny afo ny fanamasinao anatsika, mba ho haitsika mizere ny fotoanantsika manomboka izao, ho haitsika mitantana ny fotoana io, mba ho atokantsika hivavahana sy hiderana an'Andriamanitra. Raha izany no iainantsika, hiavaka ianao ary amirapiratra amin'ny voninahitr'Andriamanitra, indrindrindra amin'ity taona 24 ty anatin'izao vanim-potoana sarotra izao. Aza miafiafy sandrato ny tananao mangatany afo ny fanamasina, miaraka amin'ny pasteur Teddy Andronika ihany. Ndao ary eny Jesosy malalako mivavaka izay mangataka ny afo ny fanenao masina, mba hiretareta ato anatinay Andriamanitra, osoro manokana izay mehoery ny afo ny fanenao masina izay, mba hiretareta tompalalako ny afo ato anatinay ato, mba tsy ho lefo izao aretina izao, mba tsy ho lefo izao problema mitranga, mba tena antsafina eo anoloanay tompo ny fahavalonay manontolo. Mila afo izay, mila afo ny fanenao masina, ary eto ny afo ny fanenao masina ato anatinay ato Andriamanitra, le afo ny falebiazanao, le afonao Jesosy ny seza fiandiananao, dia misy afo, misy kodiara afo ny sezanao. Ka izay afo avy aminao zany anafananay zany, ampirehatra anay zany, anafananay zany Jesosy. Okanefa anisan'ny mpanomponao zay ho velona amin'ny afo zany izay, taio ny tsiray afo izay rehetra ato anatin'ny tokantranonao. Milanao Andriamanitra,
milanao afany masina, milanao afany masina. Apreto izay, apreto, areto izay, areto izay fany masina, areto izay fany masina. Mba hirehitra ny amin'ny fahasoavanao, areto izay fany masina, mba hirehitra ny amin'ny fanomponanao. Tsy atahotra olona, tsy hamatikena maso. Mba hanana toe-potaka ny Daniela Andriamanitra, nisy afo tao anatiny tao, ary ilay afo velona tao aminy natonga tsy nanatahotra, afaka nivavaka nifandray taminao foana. Izany no ivavahana aminao. Eny Andriamanitra, ny afo ny fanahy masinao no matateraka ny falebiazana sy mampitoetra ny voninahitra. Tohizatra ny vavaka, tohizo ny vavaka tsika tao anaty tokantrano ato. Tohizo alay Andriamanitra, fa mila anao Tompo, areto izay mba ahafahanay mandrehatra ny fiarahamonina, ahafahanay mitondra fahazavana. Jesosy io, ianao dia efa nilaza izay no fahazavana izao tontolo izao. Tanteraka aminay izany Andriamanitra, tanteraka aminay izany fahazavana izany, fahazavana amin'ny fokotaninay izay, fahazavana izay Jehova Andriamanitra. Halleluja, sambata Jehova. Sinusutra Varanierinao Mitarikia Deivoka upanesia Deivoka upanesia Vanaimasino Venuia Rakov si vutus nustrao Varanierinao Mitarikia Deivoka upanesia Vertsika farany fanahy masonao feno iao, fanahy masino feno iao. Rakofisi vutusi nusutra Varanierinao Mitarikia Deivoka upanesia Vanai masino venuia Rakufisi utu sinusutra Varanierinao Mitarikia Deivoka upanesia Deivoka upandresia Deivoka upanesia Deivoka upandresia Deivoka upanesia. Sivo aleluia mafy sy te hatanana ho an'i Jesosy a. Eny ary tompoko a, soratsika ny tompo izay fotoana tamin'ity maraindraina ity na harivariva somary niotra kely no fotoanantsika satria sady anderitsika no niaino ny fampianarantsika. Amaranantsika azy dia andao mba ho faranana amin'ny hira-pifaliana miaraka amin'ny pasteur Rakotovola Gilbert dia miara-mandiha vao maraina tonga dia efa mbadiny hanombohana ny tontolo andro harivariva dia mba tsy hoe reraky ny fiainana reraky ny nakanaka lasesta dia tsy mahavita midera ntsony idera ny fifaliantsika mindao ary mafy aloha nyteka ho an'ny tompo a zao nanaovantsika anazy ny Andriamanitra Davida ny Andriamanitra ao ary ain'Andriamanitra nanandratra ny Davida dia zao hainy tompoko manandratra anao androany satria dera ny tompo anao akalaza ny tompo anao andio an'ny tompo anao a tonoko aminarany sosy tsy maintsy misandratra ny fiainanao somary tondro kely namanao dia manao tsy maintsy misandratra ny fiainanao hoe lehilahy mahery ny olona mivavaka tsy maintsy mahery a ny olona mivavaka tsy maintsy mpandresy a ianao zany mpandresy zany tononontsika raha ny toniny a mety hainentana tsara mila mandindy anao sady ravoravo tsara lehilahy mahery lefaso araka mitiaka hoe somary mandikely ho an'ny tompo a Manasafagagana,
miaraka mira mafimafy ary lela mayary lela mahere tumpony izy hoanazy lela malaza tumpony azy mpanjakanazy lela mahere tumpony izy hoanazy lela malaza tumpony azy mpanjakanazy fekira we Alléluia. Misy olona mahery ato androany tsy kidy zany ao ary tsy resy zany ao fa mahery foana anao e zoviny lehilahy malaza mifakagana izy polaka uro favalo somary mietsiketsikely lela mayary lela malaza tumpony azy mpanjakanazy lela mahere tumpony izy hoanazy lela malaza tumpony azy mpanjakanazy derasiaja mafimafy tiaka aloha de ve miaraka manofo fatanana eo ary hoe lera ay zany tanana fofa hoe tananao e Derisiaza mandrakisa Derisiaza hoanao e lela mahere izy hoanazy lela malaza tumpony azy mpanjakanazy lela mahere tumpony izy hoanazy lela malaza tumpony azy mpanjakanazy derisiaza hoanao e derisiaza mandrakisa derisiaza hoanao e mafimafy ary hoe lela mahere tumpony izy hoanazy lela malaza tumpony azy mpanjakanazy paraparandela mayary lela mahere tumpony izy hoanazy lela malaza lela malaza tumpony azy mpanjakanazy mafonytiaka hoany jesosy sotsy tompo afaka midera sy mankalaza anao zay manome voninahitra anao zay alleluia ia ny tompoko mahafinaritra ny manompo ny tompo a mahafinaritra ny mideran'andriamanitra baiboly koa de milaza misy faly va aoka izy ira fiderana fotoananao lanio amin'ny vavaka sy ny fiderana fa ho an'andriamanitra ny mitoy any tantaram-piainanao izy ny andray tanana any amin'izany dao mba hisaotra ny tompo amin'ny teny foitsika amin'ny fifaliana sy ny firavoravona samy manandratra amin'ny tanana de misaotra an'andriamanitra mamerina ny voninahitra rehetra ho an'ilay avo indrendry verina eo anao ny voninahitra rehetra andriamanitra o misaotranao zay satria de tena ny rakofanao tamin'ny voninahitra ao ny fotoanandroany tsapanay hoe tetoeninao a nanositra mpitendry zava-maneno nanositra mpanompon'andriamanitra tsiraray avy o mankasitraka andriamanitra fa renay ny fahatsaranao mitaovy ambavako ny teny mba hitsofana rano an'reto vahoakanao reto o voninahitry ny anaranao mankasitraka raikio mankasitraka tompo amen raisony tsodrano a amty famaranana ity a azonao sanatra amin'ny tananao de azonao samborina amin'ny amenina zay mba mety aminao anatin'izany tsodrano zany tsodrano anao a andriamanitra ny anangana anao ho lehilahy mahery mifandray aminy andriamanitra ny anangana ny vehivavy rehetra ho vehivavy mahery amin'ny fiainam-bavaka
mba ho lehilahy sy vehivavy tia mideran'Andriamanitra koa alelinao tahaka ny Davida mpanompon'Andriamanitra. Ka ninninona mety ho ady olalovanao tononoko amin'ny anaran'i Jesosy, tsy maintsy ianao ny mpandresy, manoatra noho ny mpandresy ianao miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Ary raha iainanao reny fampianarana ireny, anokana fotoana ianao hitadiavana an'Andriamanitra, anokana fotoana ianao hivavahana, hiderana an'Andriamanitra. Mamotsotra tsodrano ho anao ho taona tsara ho anao any ty taona ity, taona isandratanao amin'ny voninahitra, taona ampakarana anao eo amin'ny toerany mpanapaka, ka ho ianao no loha raha mpitahiana ho an'ny fianakavianao, ho an'ny manodidina anao. Raha ho avy eny amin'ny raha ho an-lanitra Jesosy dia ampiakatra le lehilahy araka ny fony, ampiakatra le vehivavy araka ny fony, dia hitsenan'i Jesosy eny amin'ny raha ho an-lanitra ianao, andova le Jerosalema vaovao. Ho marina aminao anezany tsodrano zany, tsika rehetra miara-manao hoe tahian'Andriamanitra tompoko. Vahaony oloko, vahaony oloko, andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko, nandeha tantely izy mba asitrana.